mbola ho ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy amintsika. Amen. Aoka hiara-mitsanga antsika hiansidera ny anaran'Andriamanitra ka hiarahantsika mamaky amin'izany ny salamo fahadimy amby zato. Salamo fahadimy amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahadimy amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, bidirany Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mihira ho azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao voareharehanareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavy an'i Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Tsarovo ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany. Amen. Vavaka isika. Izany tokoa no salamo sy hira hiderana sy hankalazana ny anaranao. Ry Andriamanitra ray be fitiavana. Andriamanitra mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, izay nahafony ainy sy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana sy ho famonjenanay, ary naharesy ny fahafatesana fototry ny finoanay mba hampisy fiainana ny fiainanay, fiainana be dia be fa indrindra ilay fiainana mandrakizay, izay efa homaninao lovanay tsirairay avy. Mifono aminao izay Tompo amin'izay eloka sy ota tsy fahamarinana nataonay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay tsirairay avy Tompo, na amin'ireo namanay izay mbola ny andalana eny koa, na ao koa ireo izay tsy afaka hamonjy an'izao fivorian'ny tevitra ray izao. Rakofilay rà nalatsaka tao Kalvaria izay, Jesosy Kristy Tomponay mba hadio, mba ho afa-keloka sy ho afa-pahotana eo anatrehanao. Dia mangataka ny fananao masina lalandava izay, mba hanavao ny fanoloran-tenanay ho mpanompo mahatoky anao, dia hameny fahendrena sy fitiavana avy aminao Andriamanitra rainay, ary tafio hery sy tanjaka sy fahasalamana koa Tompo ny vatanay tsiray avy. Avao izy Andriamanitra ny fanoloran-tenanay mba ho mpanompo mahatoky anao izahay. Dia apetraka ifeno ambany fahasoavanao ny toy izao fiderana izao, ao ny andraisana ny teninao, ampiorina ny finoanay ao aminao Jesosy Kristy Tomponay, sokafo ny fomam-panahinay, ary ao koa ny andinihana ny raharaha, mampandrosoana ny fiangonanao. Dia ifenoy ny herinao izay fanahy masino, ary anjakao tanteraka ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay izany vavaka izany. Saotra Tompo. Amen. Ka hipetraka isika. Ny mofinaina voalahatra ao antsika amin'ity an'io ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny ohabolana. Ohabolana toko faha 12, raisina eo amin'ny andininy faha 17 ka hatramin'ny faha 1. Ohabolana toko faha 12, ny andininy faha 17 ka hatramin'ny faha 1. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Atongilany ny sofinao ka henoy ny tenin'ny endry, ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Fa mahafinaritra raha voatahirinao ankibonao izany, koa aoka sambo eo amin'ny molotrao. Ianao dia ianao no nampahafantariko izany, mba hitokianao amin'ny Jehova. Tsy efa nanoratra zavatsoa ho anao va izay misy hevitra tsara sy fahalalana, mba ampahafantariko ny fahamarinan'ny teny mahatoky ianao sy hazonao teny holazaina amin'izay naniraka anao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo hatrany, tonga soa amin'izao fivorian'ny mpievitra rany fitandremana, ary ao anatin'izao volana febroary izao ry havana, ho aminareo anie ny Tompo sy ny fahasoavany. Araky ny soratra masina rehefa novakiana dia ny ohabolana faha 12 manomboka amin'ny andininy faha 17 hatramin'ny faha 17 no anjarantsika. Inona no manamarika ny boky ny ohabolana? Ny teny hoe anaka sy ny teny hoe fahendrena
dia anisany manamarika boky no abolana. Dia raha tsy mbadika izany dia hoe endrehanao hoanaka. Ina ny atao hoe fahendrena? Ny teny hoe fahendrena raha miainga avy any fotony dia azo adika amin'ny hoe fahaiza miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fahaizana miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa indraindray koa dia atao hoe fandalinana. Fandalinana. Ny fahatahorana an' Jehovah no ahaizana miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izao anjara mofinainantsika izao dia milaza indrindra fitaomana amin'ny fiainoana, fitaomana amin'ny fiainana ary fampieritrretana fambola hadinina isika amin'izay enitsika nefa koa filazana hoe misy iraka ampanaovina antsika. Mandray roa ny voambolana farany indrindra manao hoe ny azonao teny holazaina amin'izay naniraka anao. Izany hoe tatitra nefa koa misy heviny hoe nirahany ianao hiteny. Eny ary ny andininy 17 mba ho vakin'ny olona rehetra azafady. Atongolano ny sofinao ka enoy ny teniny endry. Ny olona miaino dia olona tena be fanetretena. Manaiky an'izany ve isika? Tsy hoe miaino fotsiny fa manino? Manongila tsofiny. Dia izany ny filaza indretreny. Be marenina. Tsy miaino izy izay. Ankizy mafy loha. Misy koa fanezivezona manao hoe misy miaino. Ny fiainoana ary indrindra tsy hoe miaino fotsiny izao fa manongila tsofina dia tena fanetretena. Ary izany dia toetra ny mpanompon'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly Deutéronomie ohatra dia miverimberana ny teny hoe miaino ry Israely. Ato amin'ny boky ny ohabolana koa dia fiantsoana hiaino be dia be. Isika mpievitra raha tena mpievitra raha marina te anaraka tsara ny fizotra ny fivoriana dia inona no miasa voalohany? Sofiny. Rehefa hamosan-kevitra koa isika raha tsy nihaino tsara dia maninona ny hevitra haposaka isika? Mivilana. Dia manjary jerijerena tsy mifanaraka n'izany e. Fa ankoatra ny fiainoana ilaina ao anatin'ny fivorian'ny mpievitra raha, ambony noho izany ny fiainontsika an'Andriamanitra. Ary io fanazara-tena no ananantsika an'izany. Ny olona zatra miaino ny tenin'Andriamanitra isan'andro no miaino azy mandrakariva. Ny olona zatra mampiasa sofina no tia miaino sy manongila tsofina. Atongolano ny sofinao ka enoy ny teniny endry. Mpievitra raha manongila tsofina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpievitra raha mampiasa sofina mandritra ny fivoriana. Mba hamoaka hevitra mifanandrify amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tandrify ny lahadinika raha teo. Mario tsara izany. Hevitra mifanandrify amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tandrify ny lahadinika. Mba tsy hivoaka ny sitrapon'Andriamanitra fa handeha amin'ny fahendrena, fahaiza miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fahendrena, mba tsy hivoaka ny lahadinika fa hifanitsara amin'izay fampiresahana. Fa ny faharoa dia eo amin'ny andininy 19 sy ny 19. Ny andininy 19 indrindra manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Vehivavy rehetra
ny anjin'ny fahavalo ambin'ny folo dia mampatsiaro ny voambolana hoe mandinika amin'ny omby. Maninona? Atelony ihany aloha ilay izy dia rehefa avy eo tsakotsakony eo amin'ny vavany. Mahafinaritra hoy ny boky noabolana raha toa ka voatahirinao ankibonao zany ary aoka samy ho eo amin'ny olotrao. Tsy hoe mihaino fotsiny sika fa mitsakotsako, mandinika ary mahatonga ny fiainana ny teny ho fiainantsika. Izy efa tonga ny ankibo iny dia efa makany izy zany izay eritreretinareo any tsy manino. Tonga aina ho antsika ny tenin'Andriamanitra fa tena diniantsika koa izy. Ny mpihevitra rà mihaino dia tsy mihaino fe mihaino fotsiny fa tena mandinika ary mandray ny teny ho tonga aina, mamelona ny finoany mba hamelona koa ny finoany ny fiangonana. Ataovy tonga ny ankibonao ary ho tsakotsakoana sy ho diniana ho tonga fiainana, ho levonao tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy mijanona eo amin'ny andin'ny faharoapolo sy ny faharaiky amin'ny roapolo. Ny lehilahy rehetra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe zava-tsoa ny tenin'Andriamanitra nomeny zany ho antsika. Fomba ny olona ny hoe manome amin'ny fotoana anankiray fa tsy fetsifetsy akory ny olona hoe ny fanomezana omeko anao dia soratra masina. Tena zava-tsoa zany. Andiny soratra masina fotsiny io mba nataony bonaneo anahy. Tena zava-tsoa zany. Zava-tsoa noho ny firavaka volamena, noho ny volafotsy, zava-tsoa zany. Ary io zava-tsoa io tsy nomena ho tehirizina na iravahana eny ambaravarana, eny amin'ny rindrina sy ny sisa sy ny sisa, fa natao ho zaraina koa. Enoana, diniana sy iainana ary ho zaraina. Ary indrindra anaovana tatitra eo anatrehan'ilay nanome. Mpihevitra rà nomena zava-tsoa, tsy mamihana ny zava-tsoa izay nomena azy. Mpihevitra rà mahay mizara ny tenin'Andriamanitra. Averina fa ho mifanekena faharoan'ny dekona zany. Mpihevitra rà vonona anao tatitra amin'Andriamanitra ny amin'izay rehetra teny nomena azy. Ny amin'izay rehetra teny nomena antsika dia mbola hanadinana antsika. Efa naverimberina izany afatra izany atao anatin'ity volana febroary, milaza hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra ity. Dia aza alaim-panahy iray izany aleo kelikely ihany ny enoana fa ho be dia be ny sujet raha ohatra ho avy ny andro anankiray matiantoka eo ianao. Ataovy betsaka mihitsy ny enoana dia hihaino ireny tsy mampaninona mihitsy ny hiaona amin'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray. Ataony hoe nakaiza ilay teny nomeko anao tahaka izao, efa nizaraiko tamin'ny dekona, tamin'ny tokantrano hiadidiako, efa nizaraiko tamin'ny mpiara-miasa, efa nizaraiko tamin'ny zanako, efa niainako indrindra koa. Ireo havana ny afatra anankitelo. Voalohany, mba hanetri-tena isika mpihevitra rà hiaino an'Andriamanitra, handinika sy hiaina ny tenin'Andriamanitra, hizara ny tenin'Andriamanitra ary hatsiaro fa mbola hisy ny fotoana hiaonanao amin'Andriamanitra amin'ireny teny zava-tsoa nomeny anao ireny. Amen. Hivavaka isika dia hisaorana sy ankatsitrahana ianao Andriamanitra teto anivon'ny fiangonanao. Efa nitari-dalana anay niainga tany amin'ny tokantrano nisy anay tsirairay avy ianao ary nametraka ny teny ho fanilony tongotra sy ho fanazavana ny lalanay.
fa mbola sitraka ao indrindra koa ny nanome ny teny teo ampotitsofinay, nampidina izany tao anatinay mba ho fiainanay, ary mametraka didy aminay mba ho mpizara teny fiainana. Eny mampieritreritra anay sahady koa fa mbola iaona aminao izahay ny amin'ireo teny maro izay nomenao anay, dia ampio amin'ny alalan'ny fanainao masina izahay mba ho feno fahendrena ka iaina ny sitraponao Andriamanitra izay efa renay ombeny ary ninambara taminay tao anatin'izao fivoriana izao. Enganery Tompo, androso ery hatrany ny fiangonana satria manana mpievitra raha voninkiaina ary vonina hitory ny teninao. Engane androso ery ny fiangonana amin'ny finoana, amin'ny asa, ary ampahany amin'izay heverina fampandrosoana ny fiangonana itony fivoriana itony. Ampandrosoana ny voninahitra ao Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa izay heverina ho tanterahana. Koa manampianay amin'ny fanainao masina, ho tolo-tsaina feno fahendrena avy aminao no iarahana eto. Dia tsarovy indrindra ireo tsy afaka mivory miaraka aminay no ny antony samihafa araka ny fialan-tsiny izay nalefa, no ny antony fantatrao ho an'ireo tsy nahatonga ny fialan-tsiny, mba ho fenonao faherezana izy ireny ary ho jidianao ahatsiaro amin'ny bavaka ho mariky ny fiombonana amin'izao fanompoana masina izao. Jereo ny firenenay Andriamanitra amin'izao fotoam-pahavaratra mahabe orana izao, dia hitanao ireo miaina ao anatin'ny ranobe tonga ny atokantrano, amin'ireny dia aoka ianao no hampahery ary hanome saina sy fahavononana ho an'ny tompona ndraikitra isan'ambaratonga tandrify amin'ny fiahiana ny vahoakanao. Dia apetraka eo am-pelatananao koa ny fiangonana, ianao no mahafantatra ny isam-pitandremana tsiraray avy, ampahery ny mpitandrina sy ny birao am-piangonana mpiara-miasa any amin'ny isam-pitandremana ane ianao na ireo tarihan'ny katekista delege. Hijery ny fiainan'ny synodam-paritany isan'isany avy ianao, indrindra ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana nametrahanao anay, ary tsy hanadino ny hanome fahendrena ny eo anivon'ny foibe FJKM na ny birao sy ny mpiandraikitra foibe na ireo mpanatanteraka isan'isany avy. Dia tsarovy indrindra ny fiangonanao manerana ny tany, ireo any amin'ny mbola mamefy ny filazantsara ka manda ny fidiran'ny filazantsara ao amin'ny fireneny, ireo mampitondra fahoriana, ny mpitory ny filazantsara ka manenjika azy amin'ny fomba mivantana na ankolaka. Tompo, dia hijoro tsy homenatra ary ahery ao aminao ny mpanomponao isan-tsokajiny. Fezinay ny vavaka amin'ny nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany eny an-danitra. Meo anay no izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky namelanay izay meroka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny vavaka sika riavana, isaoranay Andriamanitro ny amin'ny fitiavanao anay, fa dia maniraka anay tokoa ianao Tompo hanao ny asanao. Maro tokoa ny asa izay miandry ity fiangonana ity, ary ny fidy tompona andraikitra ianao eto amin'izao fiangonana izao. Tahiony tsirairay avy mba samy ahefa ny fanompoana izay efa nanolona ny tena sy ny ekeny teo anatrehanao amin'ireny asa izay nanakinanao azy ireny. Ianao hanafiry sy fahasalamana ny tompona andraikitra rehetra, ary mba hanana ny fahazotoana ahafahany manatanteraka ny asanao Andriamanitra. Dia mametraka feno eo am-pelatananao ary ny fiainanay manontolo izahay, ny fiainam-panomponay eo an-tananao Andriamanitra. Menaran'i Jesosy Kristy tomponay no fanaizany vavaka izany. Amen. Amarina izao fotoana izao tsika ravana malala ka ataontsika eo am-pitsanganana ny hira varaiky amin'ny 30 sy 700 andiny voalohany any. Engane ka ombanao Jesosy dia apetraka ao amintsika ny tsodrano. Varaiky amin'ny 30 sy 700.
Engaleka umbanao Jesu anadivsiana sava ampaerilalandava engaleka umbanao Jesu umbanao ane Jesu raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ry havana netsodranomasina tononona aminareo amianarany tompo ho tanterahany tompo aminareo ane izany. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy mba hamelanao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehova iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.